dia mbola faly miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana izay manaraka an'izao fandarana izao. Ny tiako hitarihana ansaintsika izany amin'ity androandroany ity dia tenin'i Jesosy fa teny efa akaiky ny tompo, ary izany zavatra izany tsy zavatra natao ampatahotra akory fa fifaliana lehibe ho antsika kristianina ary izany. Raha tena mino ianao izany dia tena hoe vaovao mahafaly mihitsiny ny maheno hoe ho avy ny tompo. Ho an'izao tontolo izao izay tsy mino an'Andriamanitra dia zava-doza tokoa izany, fa ho antsika kosa ry havana dia vaovao mahafaly izany. Efa fantatsika fa ho tampoka ny fiaviany izany ary miambena mandrakariva hoy ny tompo, fa tsy fantatrareo izay hivian'ny tomponareo. Dia ho raisintsika ny eo amin'ny bokin'ny Tesalonianina voalohany toko faha-4 ka ny 9:5 no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina miaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Amen. Ny zavatra isy izany ny faminaniana rehetra ry havana voalazan'ny tenin'Andriamanitra, voalazan'i Jesosy any amin'ny Mateo toko faha-4:20, voalazan'ny mpaminany rehetra any amin'ny Daniela toko faha-9 amin'ny Apokalipsy dia efa nitranga daholo. Dia mampanantena koa ny tompo fa ho avy izy, ary rehefa ho avy izy izay rehetrarehetra miambina ka mitandrina tsara ny tenin'Andriamanitra dia araka ny voalaza ny vakintsika teo izao no lazainay aminareo ry ny amin'ny tenin'ny tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Tsy maintsy ho avy izany fotoana izany ry havana, satria ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Inona ny tokony atao eo anatin'izany? Miambena hoy ny tenin'Andriamanitra, fa tsy fantatrareo izay havian'ny tomponareo. Raha fantatra ny tompontrano ny andrevian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy navelany ho tamina ny tranony. Inona moa ny atao hoe miambina ry havana? Ary io ny tena betsaka mahavoan'ny kristianina. Fantatsika tsara tokoa fa hoe tokony miambina, fa ilay miambina mihitsy indraindray ny hoe inona ary ny atao amin'izany miambina izany. Mailo, misy mpangalatra tady hanafika, aza lozana matory, aza variana, aza voarebireby ny zavatra tamin'ny masonao ianao, voarebireby ny fitadiavana ianao, voarebireby ny fafinaretana sy ny fialamboly isan-karazany ianao dia ilay zavatra sarobidy, zavatra saropady indray no adininao, ny zava-dehibe indray no adininao. Inona ny zava-dehibe? Ny fitandremana ny sitrapon'Andriamanitra, fifadena ny ratsy, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Izay ny zava-dehibe, tsisy zava-dehibe ankoatra ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Indraindray nge ry havana na dia ny mamaky ny tenin'Andriamanitra ary tsy ataontsika intsony miambena hoy ny tompo ary ao tsara izay tenenin'ny tenin'Andriamanitra, fa raha voavariana eo ianao ka ho avy Jesosy manjary tsy tafakatra ianao, ka dia inoako ry havana fa izao tenin'Andriamanitra izao dia amerina antsika indray tena hoe ho amin'ilay fiambenana. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Amen.